Ao anatiny toviny raharaha izay nahavoholana any Meiza izay mpanakanto fanta-daza ao Madagasikara ao dia nitondra ny fanazavana mahakasika an'izany ny tenany izay nivahiny tao amin'ny RFI tamin'iny herinandro lasa iny ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba honona mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tahabaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny tohiny raharaha izay nahavolana any mpanakanto Meiza no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia andao aloha ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tao anatin'iny raharaha izay nahavolana any Meiza ary nahitana anireny video izay niparitaka eto sy eroa ireny dia maro moa ireo izay naneho ny hevitra mahakasika an'iny raharaha iny. Ao ireo olon-tsotra izay naneho ny heviny, ao ihany koa ireo mpanakanto kalaza tahaka any Meiza izay naneho ny heviny amin'ny firaisampo sy ny firaisankina amin'ny Meiza noho ireny fanararaotana aranofo izay hita fa nahazo azy ireny. Ny zavatra voatsikaritra tao anatin'iny fiparatahan'iny horonan-tsary mamoafady izay nahitana any mpanakanto Meiza iny dia samy nalahelo avokoa ireo rehetra ampisehatra anapazotra tserasera indrindra fa ireo rehetra izay mipankafy any hirany mpanakanto Meiza. Ao moa ireo izay tena niantsotody, ao ihany koa ireo izay tena nanamedisiny no sady nanameloka mafy dia mafy ireo roa lahy izay nahavandoza tamin'izay fanaovana video sy ny fanaparitahana an'izay video eto sy eroa izay. Ao moa ireo izay miteny fa toa lehilahy tsy manana anabavy lisany toa tsy natera-behivavy ilisany dia samy niezaka ny torabato azy ireo avy ny rehetra tao anaty mazoritserasera Facebook tao raha vantany vao nahita an'iny video izay niparitaka eto sy eroa iny. Raha ho an'ny mpanakanto ola-dada manokana dia naneho ny heviny izy mahakasika an'izay fiparitahany horonan-tsary mamoafady izay nahitana any mpanakanto Meiza izay. Tsy rariny kosa ilay fanalambaraka ry zalahy manana anabavy, zanaka reny le tsy de tsy manao ohatran'ireny tena lehilahy tena amporisihiko ilay reny nilaza fa hamoaka ao an-tambazotra Facebook ny sariny tenisany izay tsy tampenana ny tarehiny fa maharary azy kosa ny zanany alaina leo baraka ohatran'ireny. De mba ho tsarainay lehilahy koa lisany ohatrany nitsaran'ireo vehivavy sasany azy fa tsy mba malahelo azy akory lisany tao anatiny izany hoe amin'ny mahavehivavy azy izay. Vantany vonandre an'izay fanehoan-kevitry ny ola-dada zay moa ireo fianakaviana kaiky any Meiza dia indroary fa niparitaka eto sy eroa amin'izay ilay sariny ireo roa lahy izay nahavandoza tao anatin'izay fanaovana video mamoafady sy ny fanalambaraka eto sy eroa izay. Tao anatin'izay moa dia mipetraka ihany ny fanontaniana eto sy eroa amin'ilay hoe tena volana marina ve ny mpanakanto Meiza sa zavatra nifanekena ireny rehetra ireny hoy ireo izay mpanara-baovao tao anatin'izay fahitana an'izay horonan-tsary mamoafady izay niparitaka eto sy eroa izay. Raha nisafidy nangina i Meiza tao anatin'ny andro vitsivitsy dia nivoaka ny fanginana ihany izy ny farany ary nilaza ny zavatra tena misy marina tao ambadika an'izay video izay niparitaka eto sy eroa izay. Araky ny fanazavany hatrany raha nivahiny tao amin'ny RFI izy nitondra ny ambangovango ny mahakasika an'izay hoe inona marina no tena antony sy ny zavatra niafina tao ambadika an'ilay video izay niparitaka teto sy eroa izay. Raha ny fitantarany dia nandeha namonjy sy karaoke tena 67 hektara ny tenany izay niaraka tamin'ny vehivavy akamo ary noho ny avy eo
dia niaraka tamin'ireo bandy tao anatin'izay karaoke zay niarany sotrosotro ary nony rehefa mamamo iny a dia niarany voaka am'izay ndeha hoany Analakely any a mba hanohy an'ilay revirivy izay efa natomboka teo aloha. Kinanjo teny an-dalana nefa dia nanapa-kevitra ilay vehivavy namany fa tsy maintsy hody ihany fa misy dia maika izay tsy maintsy ho alehany. Ka noho izany dia tsy maintsy imeiza sy ireo roa lahy izay hita tao anatin'izay video izay ihany no nakeny Analakely nanohy an'izay revirivin'izy ireo zay. Noho ny teny anatin'ny revirivy dia nitsiry hevi-dratsy ireo roa lahy ka raikitra nanomboka teo ara ilay fanararaotana ara-nofo izay nahazo any mpanakanto meiza izay hita fa tena efa tao anatin'ny hambo tanteraka ka tsy tompony tenany intsony. Tao anatiny izay fanazavany izay hatrany dia norahonana izy ary tsy nahihetsika mihitsy izy nandritra izay fanaovana fanararaotana ara-nofo izay nahazo azy zay. Ka noho izany dia tena voaholana izy araky ny nambarany hatrany raha ny vahiny tao amin'ny RFI fa tsy sitrapony ny nanao an'ireny rehetra ireny. Ary noho ny efa elaela dia nandrahona am'izay ireo izay nanolana azy fa hanaparitaka an'ilay video raha toa ka tsy manaraka an'izay tian'izy ireo hatao i mpanakanto meiza. Ary nolazainy tsara mazava fa tsy horonan-tsary voatatoato iny niparitaka iny fa efa hatrany amin'ny taona 2024 izy iny no nisy ary tany no nahavoaholana azy fa tamin'ity taona ity am'izay izy ireo vao nanapa-kevitra hanaparitaka an'izany ireo izay nandraho anazy sy nanao chantage azy tao anatin'ny izany rehetra izany. Mety tsy nifanaraka tamin'ny lahy noeritreretin'ireo olon-dratsy na ihany koa tsy afaka nifandraharaha tamin'izy ireo angamba ny mpanakanto meiza ka izay no nahatezitra azy ireo ary nahatonga iretsy farany izay nanaparitaka an'iny video iny ary izy iny moa lasa hitany rehetra am'izay rehefa avy eo. Na dia teo aza nefa n'izay fandrahonana etseroa izay tamin'ny fanaovana chantage izay hanao ankamoaka amin'ilay video izay dia efa nandray ndraiky ny mpanakanto meiza sy ireo manodidina azy amin'ny fametrahana fitoriana etseroa mba hierovana amin'izay endrikendrika fanalambaraka izay mba tsy hitohintsony. Ary maro ihany koa moa ireo olona izay namporisika any mpanakanto meiza mba tena ho hentsitra sy mba handray andraikitra mifanandrify amin'izay fanalambaraka izay nahazo azy izay fa tena zava-doza ireny nitranga ireny araky ny voalaza hatrany. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.